5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, qui s'acharne tel sous arrive. L'Ulchanao ni Fampalalambaovao. Nahato avokoa ny fanadinam-panjakana baccalauréat taranja tantara sy géographie nanerana nosy andro antolakandro taoriny fivoahany ilazadina mialohan'ny fotoana. Ilazadina faharoa araka izany no nanadinana manerana ny Madagasikara. Ny emitra ora roa araka izany ny fitaoam-panombohana ny fanadinana ny ariva teo. Fiemborana izay nahatonga ny aizina tamina toeram-panadinana maro teto Madagasikara. Manamafy ny mahavaza taratasy ny filorajoelana ny valim-panontaniana nomen'ny alady lasa teo iny teo anivon'ny RMDM tamin'ity androany ity. Ireto farany izay nilaza fa tsy afa-po tamin'ny resaka nataon'ny filoham-pirenena. Nitsatra avokoa ny fampianarana teny amin'ny Universitean'Antananarivo tamin'ity androany ity toy ny fitokorana nataon'ny CSS sampana Antananarivo. Tsy misakafo ary matin'ny anoanana ny ankamaroan'ireo biby ao amin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza raha nitatitra avy amin'ny CSS sampana Antananarivo. Vao marina ihany koa fa misy ireo biby tratry ny aretina tuberculose amin'izao fotoana izao izay anairan'izy ireo ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Eo amin'ny miresaka iraisam-pirenena, velarantany anektarany maro no maikilany hafa amin'izao fotoana izao any Grèce, mpamonjy vona ampolo no nahetsika hifehezana ny afo. Ary avy hatrany andindininy mahakasika ireo. Naritra tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany araka ny notaterina atao anatiny lohateny teo iompana betsaka ao anatin'ny andro fahatelo amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay nisiny foitina lazadina no ifantohany fampalalam-baovao amin'ity ala ity fa mialohan'izay andao anaraka ny matoan-dahatsoratra iresaka fanatanjahantena sy kolontsaintsika an'io ato anatin'izay matoan-dahatsoratra izay isokatra afaka 10 andro ny lalaon'ny francophonie jeu de la francophonie izay atao any amin'ny République démocratique ny Congo ny 7 jolay hatramin'ny 9 aogositra izao. Efa serony zareo Congolais amin'ny fandraisana ny lalao ary koa ireo firenena 10 mahery handray anjara i Madagasikara izay mpikambana anatin'ny francophonie ary isan'ny mpandray anjara anaty lalao tsy reny fiomana ny délégation nanatrika izany fahahoana matoan-dahatsoratra. Ny mitendro ny lalao fahasiviny ny francophonie tokony natao tao RDC tamin'ny 2024 aloha dia tokony tamin'ny 2024 indray saingy noho ny valanaretina 2024 dia tsy tanteraka niezaka ny RDC dia izao raikitra izao na teo aza mantsy ny valanaretina COVID-19 tsy nitsahatra ny omana ry zareo Congolais ary tsy namototra mihitsy vao azony zareo Congolais ny fandraisana ny lalao tamin'ny taona 2024 nanomboka nanangana fotodrafitrasa ary zareo kianja village des jeux trano filanonana sy ny pitsopitso ny takina amin'ny lalao iraisam-pirenena tahaka itony entitra raha teo ny komity iraisam-pirenena ka raha vao mahita tsy fetezana kely dia sorony amin'ilay firenena ny lalao ny miandry fotsiny andray ny lalao dia tsy vitsy ny tanany teniny hatramin'ny farany moa ny Congolais tontosany antsakany sy andavany ny fepetra rehetra cahier de charge ka dia izao ho tanteraka soamatsara izao tsy nitaraina na ny alailany ny krizy ara-pahasalamana na ny ady any Ukraine ny fanambina petraka dia fitaina teny nomena dia tanterahana hoy ny filohan'ny RDC tamin'ny volana jona lasa teo raha navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny programa ny lalaon'ny francophonie ary nanome toky ny lehilahy fa isan'ny lalao tsara indrindra ity andian'ny fahasivy ity raha mijery ny programa ny lalaon'ny francophonie
dia ao tsara i Madagasikara, ohatra ny baolina kitra dia miray vondrona amin'ny RDC, Congo ary Canada i Madagasikara. Amin'ny basket kosa dia i Frantsa, Maroc ary Côte d'Ivoire no misy antsika, basket vehivavy io. Magaga fa tsy dere loatra ny fanomanana ny ekipa sy ny atleta malagasy andray anjara amin'ity lalao ny francophonie ity. Efa vonina ve? Rovina no anainga izavy ireo mpilalao sy atleta voafantina. Tsy izay ihany, ny lalao ny francophonie dia fiaonana sy faninanana ara-kolotsaina ihany koa. Ao ny dia, ny literatiora, ny angano sy ny hafa. Ny any mba fantatra izao dia nanambara ary zareo tamin'ny tarika miangaly fa tsy andeha hiatrika ny lalao na dia efa niomana fatratra azy. Antony, tsy misy mazava sady tsy misy tomombana ny fikarakarana. Ka dia aleo ny tarika miangaly miomana amin'ny faninanana hafa izay atrehany atoato. Dia tsy iofaofa any Kinshasa ve ny saina fotsy maitso mena any Madagasikara amin'ny lanonam-panokafana ny 20 Jolay ho avy izao. Dia ho banga ve ny toerantsika malagasy amin'ny lalao ny francophonie io? Kanefa vao tamin'ny 7 isika no nandray izany. Ny rehareha mihitsy tamin'ny fahalavy ary vao tamin'ny 9 no nandray ny fivoriana an-tampony ny francophonie. Raha sanatria tsy isy any Madagasikara ny RDC dia ho gaga ny rehetra hoe nankaizy. Fa isika malagasy kosa dia tsy ho gaga. Fantatrao ny antony. Ankoatra ny lalao nosy isan'ny fanontaniana mipetraka manodidina ny tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara ihany koa amin'izao fotoana izao mahakasika izay Jeux de la francophonie izay. Fa nato avokoa ny fanadina mpanjakana baccalauréat taranjatantara sy géographie nanerana nosy tamin'ity androany ity. Taorian'ny fivoahan'ny lazadina mialoha, ny lazadina faharoa arak'izany no nanadinana manerana ny Madagasikara raha tara ora roa ny fanadinana vokatry ny fiandrasana. Misy amin'ireo ivitoeram-panadinana no voatery nanota ny lazadina teny amin'ny cybercafé ary ireo chef de centre sy ny tompon'andraikitra teny an-toerana no niantoka ny fanotana ny lazadina. Ny korotana androany ny fanadina mpanjakana baccalauréat nanerana ny nosy nisy nisy alazadina nivoaka meloan'ny fotoana aka tsy maintsy niato nisy fanadinana tantara sy géographie ary hanosoloana nisy alazadina faharoa no fananadinana ireo ampiadina manerana ny Madagasikara. Raha tokony nanomboka tamin'ny ora ora sy sasany nisy fanadinana tamin'ny 3 ora sy sasany vao nanomboka izany antony mbola niandry nisy alazadina vaovao. Ny tsy fahazonana piasa ny sujet izay efa nomanina. Taorinan'izay nazononay ny baiko izay dia nizotra tamin'ny fampiasana ny sujet de garde izahay ary teo moa izany ny fandraisana andraikitra niarahana tamin'ireo mpiara-miasa rehetra dia azo lazaina fa voafeny toejavatra ary nilamina teto amin'ny centre alakamisy feno arivo. Foana tokony efa izarana ny sujet no nahazo antso moa zany zay avy any amin'ny office du baccalauréat hoe tokony tsy sokafana ny sujet dia taorinan'izay nitazomina tao amin'ny salle ny ankizy dia niroso tamin'ny fandaminana manaraka zany zahay. Azo lazaina vetivety dia nilamina ihany teto amin'ny centre anay satria voafeny ny ankizy tsy nisy ihany koa ny zavatra niseho hafa fa aingana ny fandraisana andraikitra moa zany teo aminay chef de centre sy ny mpiara-miasa. Ny zavatra nandrasana zany dia ny instruction itovizan'ny rehetra satria fanadina mpanjakana manerana nosy moa izy ity dia ny instruction itovizan'ny rehetra zay no tsy maintsy nandrasana dia nisy ny fandraisana andraikitra ny tetehany isaky ny centre mba hanafaingana zany ny exécution zay instruction zay dia azo lazaina zany teto aminay fa aingana lay exécution zay nahatonga n'le izy voafehy aingana kokoa zany teto amin'ny centre. Orakoraka no nataon'ireo mpianatra antony nahato efa ora roa ny fanadinana ary navoaka ny salle d'examen avokoa ireo mpianatra. Ho an'ny teny amin'ny ivitoeram-panadinana Imersatoska sy Arivonimamy ny tokona ireo mpianatra ary tsy nanaiky nisy fanovana nisy lazahadina. Nisy amin'ireo ivitoeram-panadinana no voatery nanota ny lazahadina teny amin'ny cybercafé ary ireo chef de centre sy tompon'andraikitra any an-toerana no niantoka nisy fanotana ny lazahadina. Ny azoko ambara hoe momba ny baccalauréat
dia nisy éruption volcanique tany ambadimbatika tany dia pitika io zao le lave zany a pitika eraky ny centre rehetrarehetra le izy dia any ambadimbadika any efa mikorotana be any zany dia izay fahaizany chef de centre mandamina azy io fa zay zany l'évidence tsy afaka fiainana ohatry mivay akandrina le izy mivoaka ny sujet tanan'le izy moa zany ho anay aloha zany azo lazaina hoe manana chance ihany zay satria tsy any amin'ny périphérique loatra moa tsy amin'ny centre ville loatra raha centre ville le izy a tena sûr fa sarotra ny maîtriser azy. Eto moa no autorité compétente ihany koa anananay contact isorana be dia be azy ny fandraisana anjara amin'ny fifanampiana fifanohanana fa dia ny fanolotanana ny amin'ny impression ny zay koa moa le araka le niteneniko teo hoe sorana ny force de l'ordre zany fa eto ry zareo ary dia miaraka amin'ny basy izy misécuriser an'le izy miaraka amin'ny ressources humaines nandeha nanao an'le duplication. Ny vola zany moa zany averiko ihany le teniko teo isorana ny autorité compétente notamment zany monsieur le maire ny eto amin'le ces communes sy ny chef de centre sy ny proviseur sy ny PDP ny équipe amin'ny fametanana atao hoe andao aloha atao rangaha aloha zay azahoan'ny olona sujet azahoan'ny mpianatra sujet rehefa vetsika mahita ny toyany. Ny sokajy ACDL no foavoakaiska izao fa fivoahana lazadina amin'ny aloha izao. Vokatry ny fahatarana orarofa ny fanadinana, sahirana ireo mpianatra teny hampanatanterahana ny fanadinana. Tao amin'ny commune Tanjombato, labizisy no nampiasainy ireo mpianatra ary izy ireo ihany no nasaina ny antoka izany raha nisy fampitam-baovao voaray. Tranga izay tsy mbola nisy tato anatiny nisy 13 taona. Ireo mpianatra izay efa niaritra tamin'ny labizisy nandritra nisy famerenandesona no nisy fahatapahanjero lavarentsy miverimberina. Ary izao mbola tratra izao indray amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana. Fanadinam-panjakana nefa no atrehiny eto. Yapita makany amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Ankilany andrasana nisy fanazavany nisy tompon'andraikitra amin'izao tranga izao sy amin'ny atoiny nisy fizotra nisy fanadinam-panjakana. Firarintso sy fankahirezana izay no azo entina ho an'ireo mpiadana manerana Madagasikara manoloana izao tranga misy eto amin'ny firenena izao fa ankizy miisa 9 no torana tsy nahatsiaro tena nandritra ny asa vorovoro tao amin'ny fitoeram-panadinana baccalauréat iray tany Toliara tamin'ity androan'ity nandritra ny fotoana nanaovana ny adina histogio no tonga dia naoriny tompon'andraikitra ireo feu de copie ho an'ireo mpiadana tsy nafantatra ny anton'izay ireo mpianatra amin'ny ankapobeny. Gasy talantona ireo mpiadana baccalauréat tao Toliara nahita ireo tompon'andraikitra nanatona ka nangorona avy hatrany ny feuille de copie an'izy ireo. Ny taranja histogio izay efa adiny ray no nanomboana. Maro tamin'ireo mpiadana no tsy nahafantatra ny anton'izany. Petsaka raha toy grave biby zay ko tsy miroro atanjo tsy miroro haly mandinika raha toy oro tonga dia vanjozy tamy ty sainay nano korontaka aby raha taonay jasy français SVT tany amare nano tsy raha natoloanay toa ka zay lera raiky tsy température ray tonga dia janjozy raha io zao mba le mety tsy haintena ty antony fa rozy mahitsy io zahay tsy anenky sy zenay ty zanay avao zahay lafa zahay zany tsy tohiza sy zenay iny aleo nontolase aloha notina io zay vitany avao atao français maranjay fa ankoatsin'izay aloha zahay tsy mahay an'izao fa dia rehefa temperanay raha tsy azonay fa rozy lehibe olo mahay an'izay fa ty hainay avao manao fanadina zahay zay avao fa meritseritsy olo zahay nan'izao ahory zao zahay aloha tiamiko nonclassé aloha noty soit mimpolo sy zenay zay aloha zahay tanjango zay to am'izay
fa la ohatra amizay moa mandeha sy zay tiaka ataoko amizay azy tsy gré zay koa aloha tsy manenka nefa ny olo miaraky zay aloha tsy anengré zay tsy anenka amle hamianoty botro miaraky amianoty zay so nonglasy olo notinay zay vao lotanay safa mivola hoe mahita sujet mifoity zahay tsy nahita sujet mifoity la beko magnanay agny 0 to zay hahita sujet mifoity zao ilanay mbo tsy mahita zahay Rus zay mahita sujet mifoity agny ala le zahay tsy nahita sujet mifoity fanterahy fanadinanay fa ny hoe ampoly hangogaha fo hoe 3e examen zao zahay tsy magnenky fa ny hainay nefa zay miboaky eo traité vanay maro aminay fa nahita ny de maro aminay tsy akory zany namanay regny zahay tsy magnenky ny hahemora raha toy zahay koa tsy magnenky hoe misy sujet mifoity fa zahay tsy nahita sujet mifoity vokany ankizy misa enina no atorana tsy natsiaro tena tao amin'ity ivitoeram-panadinana iray ao an-toerana ity mitebiteby vokatr'izay ireo ray aman-dreny sasany ary siosion-dresaka no nahenona fa nisy fuite de sujet no nahatonga ny savorovoro tahaka izao zany hoe siosion-draiky moa renay fa zahay antany atoa fa tsy agnaty lakoro ao fa ny faharazanay zao misy fuite zao baka ampokony agny baka antananarivo Fianaratsoa de najano amizay iabiaby atoa reo eo amizay zazareo niboany araky niboaky aby de tsy hay amizao hoe nagnino va itoy tsy hainy amizay gnao tampotampo fa misy polisy misy gendarme maromaro fa niditso iaby miaraka amin'ny polisy de zay la mandreny teto rinoaka atoy iaby antsisiny atoy ka tsy hainagny fandehan-draha ao tampo koa naniky zao militsy koa jareo an-dakilasy ao zay tapitsy amizay fa de misy ajay efa sy nitsipiky tamin'ny fotoa io tamin'ny voalohany andesiny tapitaly andesiny tapitaly agny madeo ka efa nitolo ty raiky ty telo naronany io zany sala miamby gny marignan-draha fa mbo tsy hainareo ino no tena zay gny tena marina zay tena miamby gny marignan-draha anakay bakao reo vo haizanay azy taorin'izay nampidirina an-tsekoly indray ireo mpiadina ary tokony ho tamin'ny ainora teo no natomboka indray ny lazadina vaovao tsy nahazona valy teny ny tompona andraikitra eo anivon'ity centre ity manoloana ity trango ity raha nitao Fianaratsoa maro ray aman-dreny no sorena azy velona iaho tamin'ny nahenon'izy ireo fa tsy nanomboka tamin'ny ora voatondro ny fanadinana baccalauréat ny ariva teo tany amin'ny tamin'ny 4 ora tolakandro no nanomboka ny fanadinan'ireo ankizy raha nitao amin'ny toeram-panadinany Saint François Xavier raha toka tamin'ny 5 ora latsaka nitao amin'ny lycée Raharivelo Ramamonjy aingo rakotonirina kolo Fianaratsoa gaga ny rehetra raha nahita ny fiatoana tampoka teo amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ity tolakandro ity araky ny feo heno sy ny ely iraky ny tanàna dia hoe nisy ny fivoan'ny lazadana alohan'ny fotoana ka izay no antony nampiantona avonjamaika ny fanadinana baccalauréat ho any eto amin'ny lycée Raharivelo Ramamonjy manokana dia tany amin'ny 5 ora ariva vao nanomboka izany lazadina izany ary ny zavatra hita dia tsy nisy intsony ny fizarana ireo lazadina tamin'ny mpianatra fa notonona sy nisoratana teny amin'ny solaitra be ireo lazadina izay ho tanterahana ao anatin'ny fanadinana baccalauréat ity nisy moa ireo ray aman-dreny somarina lahelo ihany mahita izao tranga misy izao fanadinan'ny Klonga zao andro efa midimy zao vao manomboka agnay zao mody agn'900 agny ny vatanana nefa amin'ny 7 alina vao hijanona ny examen de manao kory ny handehananay hody agn'900 ny handehananay amin'igny lalan'igny tena gaga agnay ray aman-dreny ny jiro manao kory koa ny jiro agny amin'ny salle agny de hisy ve ny concentration reo zaza reo tena gaga zany agnay ray aman-dreny amizao place misy anay zao de inona ny tokony hataonay zao ny ankizy sasany zao any ray aman-dreny tsy eo de hidina ao amin'ny salle ve reo zaza tsy manana ray aman-dreny mitsela reo de manao kory ny place misy ny ray aman-dreny amizao tena gaga agnay ray aman-dreny de zavatra mbola tsy misy hatramin'ny enimpolo taona ny sala amizao ny ankizy ane zao afaka mirava amin'ny 7 alina fa mbola ao ve ny eritseriny mbola leodiny zany manahirana azy zay ihany fa ny olana ray faharoa dia maro amin'ny toeram-pampianarana atao anatin'ity lycée Raharivelo Ramamonjy izay anatanterana ny fanadinana baccalauréat ity no tsy ahitana jiro ka dia anahoana ny mety hiatreny reto ankizy mpianatra ireto ny toy ny izay fanadinana izay amin'ity alina ity
Hatramin'ny fitora sasany teo tsy mbola rava ihany koa ny fanadinana baccalauréat raha ny tany Antsiranana tamin'ity androany ity. Nisy arak'izany ireo nampiasa labozia tamin'ireo efitrano fampianarana sasany vokatr'izay ary tsy maintsy naka taksi ihany koa amonjena ny fodiana. Kolo Antsiranana. Miaigny agnatin'ny tebiteby ny mpanala fanadinana baccalauréat tamin'ny andro niany ity satria nisy ny olana ary atramin'ny ora ny alina tany tamin'ny fitora sasany aligny dia mbola tsy rava tamin'ny toeram-panadinana. Tsika io zegny miambigny tsaiky jusqu'à zao fa 7 heures et quart zegny miambigny tsaiky nagnano baka normalement zegny fa tokony ravagna rô tsaiky io. Baraka regniregninay zegny misy fuitiny 6 zegny agny. Ke le raha magaga amizay zegny antany hafa misy fuitiny 6 tsaiky aty ndraiky mijaly. Misy lerany ao misy saly tsisy jiro zegny so fa tsisy jiro rô vanga labozia zegny raha misy e tsy haiko karakory raha mandalo. Sahirana araka zay ny ray aman-dreny ary mitombo ny dépense ho an'ireo zaza satria tsy maintsy maka fiara karetsaka na taxi na bajajy ahafahany mamonjy toeram-podiany. Nisedra olan'izay ihany koa ireo mpianatra tao amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity androany ity ranjavanisy tany an-toerana tamin'ny 4 ora ariva vao nanomboka ny fanadina mpanjakana tamin'ireo toeram-panadinana maro. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fisotro ny fanadina mpanjakana baccalauréat ho an'ny andro fahatelo any teto amin'ny faritra Vakinakaratra androany faha 5 ny volana Jolay 2024. Maro tamin'ireo foibe mpanadinana taty an-toerana no tojolana noho ny fipartahany lazaadina ho an'ny taranja tantara sy geografia teo amin'ny sokajy Série A ka niteraka olana teo anivony ireo foibe mpanadinana izany. Anisan'izany teto amin'ny foibe mpanadinana CEG Soamalaza Tsirabe raha loharanom-bavao azo tetỳ an-toerana dia efa tokony tamin'ny 2 orany tolakandro no nanomboka ny fanadinana ireo mpiadina saingy voaterina ato izany ho an'ny Série A manokana ary nisy fifepetrano raisina tamin'ny ora farany avy eo anivony Office du Bac sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena raha ny fanazavana. Hatreto aloha zany a zay fiparitana tany amin'ny Facebook angamba raha tsy diso no fisian'izay zavatra zay a mbola talohan'ny nanomboana ny efa nafatakana an'izay a dia efa nandray ny fepetra mahakasika an'izay a ny avy any amin'ny Office du Bac ny avy any amin'ny ministera amin'izay zavanitranga izay ny taranja izy zay io nahitana an'izay fa raha ny taranja rehetra tompoko raha ny avy nanomboka amin'ny fanomboan'ny fanadinana dia nizotra am-pilaminana tsy nisy an'izay tsy nahitana an'izay fa niatrika an'izay am-pilaminana ny mpianatra rehetra. Noho izay fiparitahany lazaadina teny tambazotra serasera Facebook izay dia nisy ny lazaadina fiandry raha ny nabarany tompona andraikitra ka tamin'ny 4 ora ariva vao nanomboka izany fizarana ny lazaadina izany ho anteto amin'ity foibe mpanadinana ity. Misy moa zany ny atao hoe sujet de gaga tamin'ireny fotoana ireny a dia efa tapitra nandray ny andraikitra tamin'izay daholo ny centre tsirairay avy zay efa ny communiquenay par centre manerana ny faritry Vakinakaratra manerana ny Madagasikara efa manana an'izay communication zay ho an'ny tompona andraikitra tsirairay avy any amin'ny centre d'examen tsirairay avy. Eto aloha zany raha ny zay ny tenenina taminay ny sujet zay nytenenina zay dia matoa zany natao ny fanovana zay sujet zay dia zay le sujet tsy maintsy mbola ho atao moa zany fanadihadiana hoe aveza ny source na tongavana zay fiparitahany lazadina zay. Tebiteby araka izany ireo ray aman-dreny izay niandra ny zanany niatrika izao fanadinana mpanjakana baccalauréat izao. Tebiteby dia matahotra ny amin'ilay ankizy satria efa nianatra be dia tsy fantatra hoe anahoana na anahoana le izy manany amin'ilay valeur an'ilay baka mihitsy ny anahoana baka 2023 zany mety mora hita asa ve le ankizy crédible ve le baka ny arinany sa dia ahoana. Zao vao anomboka ny fanadinana mba manahoana ny jiro raha miteny zao le zanako dia hoe tsisy jiro amin'ny salle zay anaovana examen dia ahoana zany fepetra-mba raisiny atao amin'ny centre zao ny amin'izany dia tsy haiko hoe mba misy communication koa ve mba ho teneniny zareo aminay ray aman-dreny eto ivelany eto hoe miova ohatr'izao ndray na ny any an-trano satria tsy arakaraka ny hoe lasa le zaza zany na ahoana na le zaza raha mety tsy hitombona ntsony zao ny sainy hoe efa niaritra adiny 4 taona adiny 3 tao dia vao hiverina anao adiny 3 na adiny 4 ao ambony seza ndray. Araka izany dia fantatra fa saika manerana ny Madagasikara ity olana eo amin'ny fiparitahany lazaadina ity ho an'ny taranja tantara sy geografia teo amin'ny sokajy Série A.
Ankoatra ny olana nateraka izay fivoahany lazadina alohan'ny fotoan'izay, mpiadiny ray ihany koa no nanao fihetsika hafahafa tao amin'ny lycée Philbert tany Mahajanga ka nitarika ny fisamborana azy. Andao raha antsika ato anatin'ity fanadihadiny ity ny antsiprian'izay. Tamin'ny efatra ora tolakandro vao nanomboka ny fanadinana baccalauréat teo amin'ny taranja tantara sy géographie raha toa ka tokony nanomboka tamin'ny iray ora sasany tolakandro izany tamin'ity anio ity. Araiky ny loharano-baovao dia nisy ny fipariany ny lazadina mialoha tamin'io taranja io ka nomena toromarika avokoa ny tompona andraikitra anova ny lazadina. Ho an'ny teto amin'ny fiobe-panadinana lycée Philbert Tsiranana Mahajanga manokana, trangan-javatra roa samihafa no niseho. Ankoatry ny fahatarany ny fanomboany ny fanadinana noho ny fanovana ny lazadina io, dia mpiadina iray no nanao fihetsika hafahafa niteraka korontana sy sakoroka ka niantsony ny tompona andraikitra tandro ny filaminana. Le izy tsy tokony atao hoe zavatra sarotra le izy fa tanao moa ny tanora ankehitriny ny le zaza tsy normal. Efa tany amin'ny adiny ray passé zany izy fa hitanao fa atao ambadika atao izy fa io ataony. Dia zany tena sécurité fotsiny hoe surveiller izy zay. Satria mbola ny train zany misy zavatra karakarainao zany fa eo am'izay izy va mivadika tampoka zany izy io dia zay natonga le ohatrany hoe vadika ohatra sakoroka moa zany fa hoe tsisy olona ady aby tato, tsisy olona ny fandona tato, tsisy olona mifamaly tato, fa zany hoe fihetsiketsehana nataon'le zatovolahy zay hita mihitsy hoe olona tsy normal le izy. Dia naniraka za en personne mihitsy naniraka hoe alao ny fitandro ny filaminana manambotra anazy fa miperturbe olona. Le fohitina sujet tsy dia anahany loatra le izy satria voalaza fotsiny taminay fa hoe andraso aloha mbola tsy zaraina aloha ny sujet. Dia avy eo am'izay nisy ana hoe reto multipliena ro sujet reto dia miandry an'izay zay mitranga io zavatra io. Anina histoire géo. Milamina antsika ato fa iny passagère iny fotsiny zany dia ohatrany hoe ohatra mivadika zavatra hafa le izy. Fa l'examen mandeha. Tebotebo noho izany ho an'ireo ray aman-dreny izay nahita ny zavanitranga teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Raha ny zavatra enina sy hitanay teto moa zany dia reo zaza nanao examen reo zany tandroany tamin'ny ray ora sasany zany reo efa nampidirina tao anaty salle. Dia rehefa tatetokotany zany zay dia gagagaga fa mahita an'ireo zaza reo ohatra mivezivezy eto amin'ny tom-pianarana dia gagagaga zay. Ka tampoka rehefa avy eo nefa hoe misy fuite de size zany hony mandehandeha zany any dia tsy maintsy najanona ary nisy fahatarana zany le fianaran'le zaza amin'izao examen zaza reto zao. Dia zay zany zavatra nisy teto tamin'ny lycée Philbert Tsiranana iny. Amin'ny maray aman-drenana ka aloha dia tena malahelo any zany izahay satria ahoana moa ny zaza manao examen zany lasa voahelingelina. Raha tao hoe nisy zany ny fuite de size avy aiza moa ny poirany zany. Zany ny tsy possible hoe avy amin'ireo mpianatra reo mihitsy fa tsy maintsy hoe tsy fantatro hoe sarotra moa miteny hoe iza moa nanao anazy fa tsy ereran'ireo mpianatra reo mihitsy fa amin'le matanky ray aman-drenana zany dia tena malahelo mihitsy zay. Zao zany andro efa amin'ny efatra sasany vao nanomboka raha ohatra zany ka atao hoe adiny efatra zany no matera ataondreo ao any amin'ny valo sasany any zany amin'ny maray aman-drenana tena nefa zany dia tsy maintsy mijano mihitsy zay miandry an'ireo zanako reo. Nenay zao tena manahirana ny zanako zay mipetraka any Amparigidro amin'ny lalana zao za avy nanaty bary atoandro na eny hoe misy problème ty amin'ny centre d'examen ovana le histogéo mitsahatra kely dia voatery niverina avy any mbola ty le entana sakafo le panier dia miverina avy any nefa zay mipetraka any Amparigidro. Dia ahoana zany le na eny za fa 4 heures de temps ny histogéo any amin'ny 7 alina zany vao vita. Le fodinany dia ahoana indray le fovany emploi du temps rapide. Le zaza nefa hianatra lesona amin'ity alina ty reraka zany le zaza ohatrany zanako zao amin'ny 3 sasany maraina efa miomana amin'ny fianarana amin'ina dia nanomboka tamin'ny 3 sasany maraina ve le akizy efa mifoka hatramin'ny manao le examen ka hatramin'ny 2 alina dia ahatraiza zany no fepetra raisin'ny fanjakana amin'izay reto zazakely reto. Izy aloha tena mampalahelo mihitsy le zavatra miseho. Zavatra gososona moa seho teo aloha hita eo hoe misy mpianatra tsy fantatra na marary na ahoana le izy dia eo koa hitako hoe ohatrany hoe fahitako anazy angamba mety misy foitiny le sujet ohatran'izay. Dia nenahy aloha tena hoe tsoko fa tena hoe mampalahelo le zavatra miseho satria zaza manomboka 1 heure niala teto nandeha nitsofoka tao ampianarana dia zao indray novana le sujet dia lasa manomboka amin'ny efatra sasany teo angambany nanomboka le izy dia jusqu'à amin'ny 7 sasany alina angambany zay vao tafavoaka ao le zaza dia manahoana zany zay ray aman-dreny amin'ny fitaintainana surtout zareo ao
nahitan'le action teo iny tena mitaintaina be mihitsiny aloha tena mampalahelo mihitsiny. Nanomboka tamin'ny 9 sasany ariva efa nirehatra avokoa ny jiro isaky ny efitrano mpanadinana vao nanomboka nivoaka tsirairay ireo mpiadina amin'ny ankapobeny ny lamina ihany ny fanadinana ireo mpianatra niatrika ny baccalauréat tamin'ity anio ity. Mi connaissance générale presque atao fa tsy de leçon firy. Les séries A, série 2, série A2 nadika tamin'ny feuille zay dia natao tamin'ny tableau teo. Ny reny zarana natao photocopie foana. Tsy haiko le reny mety efa tamin'ny efatra angambany tamin'ny efatra mahery. Dia natao foana dia rehefa vita dia sarotsarotra foana ndraiky izy tao. Ireo mpianatra série A, série C ary série D manerana ny Madagasikara no ny antefany ny fanovana lazahadina teo amin'ny taranja tantara sy géographie io tamin'ity baccalauréat 2024 ity. Izay ihany koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty doka fohy mbola hoentsika eo ihany rehefa avy eo ny mahakasika ny akony izay fivoahany lazahadina alohan'ny fotoan'izay tamin'ireo faritra hafa mandrapitafa vetivety ary. Finday kadohany asaramanitra araroto ny fianambidy amin'ny finday telma Legend Max dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Misy ihany koa ny fianambidy amin'ny finday Wikif Max, iFil Prime, FM Prime sy S Prime. Tonga vahaingana any amin'ny telma shop anjifan'ilay ho anao. Tolotra manakiratra amin'ny 1 Jolay. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamata misy hatramin'ny 3 arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Mamerina ny araba tomboka lasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Iazo antoa masiny sika ao anatin'izay fiparitahany lazahadina alohany fotoana izay hatrany. Nisy fahatarana hatramin'ny adiny 4 ny fanombohany lazahadina taranja tantara sy géographie nanerana ireo ivitoeram-panadinana maro tao Toamasina tamin'ity androan'ity vokatry ny fisiny izay fiparitahany lazahadina mialoha izay. Teo anelanelany tamin'ny fitora sy valora alina vondrava ireo mpiadina. Betsaka ireo ray aman-dreny no velitebiteby noho ny andro efa alina no sady lavo-pidiana ihany koa. Betsaka ireo ivitoeram-panadinana tsy misy jiro. Raha ny zava-misy tany antoerana tamin'ity androan'ity erinao Razafimanana.
nisy fahatarana-adiny telo ny fanomboana ny famaliana ny lazahadina ho an'ireo série A, D ary L. Ny tapany ariva teo tao anatin'ny andro fahatelo tamin'ny fiatrehana ny fanadina-panjakana baccalauréat ho an'ny teto amin'ny fitoeram-panadinana lycée Jacques Rabe Mananjara raha ny fitatarany ireo mpiadina ny iray kilasy tamin'ireo série voaelingelina. Voalaza fa nisy ny fipariahany lazahadina mialoha ho an'ny taranja tantara sy géographie ka nahatonga ny tompony andraikitra nampiandry ny ora nanomboana. Tonga tamin'ilay sasany nizara sujet zay diable série diable. Téléphone vous avez un sujet dans quelques minutes, mettez 5 minutes et carrément. Nitsa ni chef de centre, tentenu ajana one série A, D, C. Fan les séries vont voler am zoizani L, O, S, E, S, nanump kofon. Namtsanan les sujets zani, ochen parita kalota zanon les sujets, fuite des sujets. Ntunga de natozan les réserves. Réserve des sujets zany natao tamin'ny afaka 3 heures karahan'igny zany zare vao tonga niaraka tamin'le sujet après 3 heures de temps zany vao nanompoka ndraikany le série A2 C C D de le tegna nafsavoritika anjare tako koa le sujet nadika tantagnana de nikorontana be le zaza zany satria ansoratana tamin'ny tableau le CD zany natao tamin'ny tableau de série A2 sy A1 regny natao dicté le cas manokana koa taminay tako tsisy raha zany tsisy ino me da traduction malagasy le izy tozeo hoe nisy sujet fuite zany de tamin'ny jet tamin'ny salle 20 zao nandigny hoe magneno sifflet zay vao mizara sujet de nefa aozonjare hoe aozon'ny chef de centre hoe mandigny hoe magneno sifflet zay fizariagna sujet de nisy problème hoe ny fuite zany sujet na série AD de nijanona aloha le fizaragna sujet de efa nandigny après 1 heure ngamba efa tamin'ny telo zay vao nanomboka le fizaragna sujet de njare zegny voatery tsy maintsy nisoloagna satria efa maro be olo nahita an'le sujet. Niteraka fanelingelenana tamin'ireo mpiadiny ho trangy androany io nisy mihitsy aza ireo mpianatra ny tabataba ary nivoaka ivelany efitrano-panadinana raha ny fitatarany ireo mpianatra nanatry maso. Tena voakorontagna zay voakorontagna be vao niteny le chef de centre hoe najanona de ny malahala be le série A2 nivoaka mihitsy zare de tonga de simba mihitsy zany concentration tsy maintsy mandeha kofa magnano examen zany de zare zany le mitabataba be de lasa tapoka mihitsy le concentration zany voakitabo zao zay satria efa niomagna hoe agnano le examen de nefa nisy problème be karahan'izany de lasa tandrevaka izao ataon'ny ministera tompony andraikitra izao hoy ireo ray aman-dreny ka tsy tokony ho ekena ankoatra ny tebiteby amin'ny fiatrehany zanak'izy ireo ny fanadinana mbola miandry ireo ray aman-dreny ihany koa ny olany tsy fandriam-pahalemana izay niverina nirongatra indray tatoato miandry mpianatra manala baky eto zany zay de sanganehana be hoe tamin'ny telo sasany vao niditra de mety amin'ny fito sasany zany vao mirava nefa be da be ny lavim-podina labozia tsy misy hoy ny ao tsisy jiro de ohatrany hitanay hoe tsy mety zany fa mampalahelo zany mpianatra vo moral ray aman-dreny koa reto zao fa samy mitaitaina daholo ihany io manerana Madagasikara problème be zao raha ohatra hoe eto Tamatave fotsiny zao de fa hitantsika am'izao fa tena sahirana ny olona mitaitaina fa mila jerena le zavatra ohatr' zao fa tena fianarana zany eny tena hoe areny zany misy tena tandrevaka be zao anatin'le ministera am'izao tena mitebiteby aloha le izy zany le fikorotanany sainan'le zaza koa zany tena mampalahelo amin'ny ray sasany zany no prévu manomboka le izy mbola tsy fantatra hoe averina na tsy amin'ny roa vao fantatra hoe averina amin'ny telo ny sujet vao tonga amin'ny efatra vao manomboka zany hoe amin'ny valovalo any zany zay vao ody ny sain'le mpianatra zany efa nanao kely de naverina de mbola ho anao indray miaraka amin'ny jiro tsisy ny fitaintainan'le zaza zany tena mitebiteby zay matahotra zay aloha satria zay zao any atetezatona de tena nantokotoky andehanana zao tsy fantatra hoe isy andeha hoany na ahoana ny ditongotra mbola mialo eo mbola lavidavitra eo amin'ny adindray eo de ny ditongotra mbola misimisy kely fa tena matahotra zay roa zao andeha ody ihany fandaminana sy fisorohana no natao hoy ny filohan'ny université any Tomasina mba ahafahan'ireo mpiadana mamita ny famaliana ny lazadina manontolo noho ny fandaminana moa zany sy noho ny anticipation rehefa nisy ny AIA makasika ny matière
histoire géographie ho an'ny série A1 na A2 ny série CSD dia nisoloana aingana ilay sujet an'ireo ka nampiasa n'ilay sujet de garde na ny lahazadina fiandry zay zao no nampiasaina ka zay no nahatonga ny fahatarany fanombohan'ny zay matiera izay zay itovizan'ny rehetra manerana Madagasikara manerana nosy moa izay nisy nanonta ny sujet ho an'ireo centre sasany ny sasany kosa zany dia nadika tamin'ny tableau ka ihany koa efa nisy ny fampandenesana n'ireo ray aman-dreny zany fa dia ho taratara vao hifarana izay histoire géographie zay no an'ny Androany Ariva ka nisy ihany koa nefa fiara-miasa sy ny fampiresana tamin'ireo mpitandro ny filaminana amin'izay taratara zay ary ihany koa ny fampiresana tamin'ny jirama makasika ny fatapana jiro sy ny mety fampiasana labozira ohatra ka any amin'ireo toerana izay tsy misy jiro ka eto zany dia mangataka ny fitoniana ho an'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra efa noraisina ny fepetra ny amin'ny fandaminana fa tsy misy mampatahotra zany mikasika an'izay lafomba vao hafa manamafy ny mahavazaha taratasy ny Flora Joel ny valandresaka nataony sy ny valim-panontaniana nomeny ny alady lasa teo hony teo anivony RMDM raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ireto faran'izay laza fa tsy afa-po velively tamin'ny resaka nataony aflo ary diso fanantenana ihany koa Gaeton Andriatsilafo mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra mikasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena indrindra taorian'ny valandresaka nataony flo ny alady lasa teo nanambarany ao anivon'ny RMDM na nirodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany fa tsy afa-po velively tamin'ny valiteny nomen'ny flo sy ny nandrandraina ho an'ny vahoaka malagasy tsy mahagagy zany hoy ny RMDM ary manam-pirofo hoy ny valandresaka iny fa tsy malagasy intsony ny Flora Joel tsy karitra ihany koa fa tsy matoko tena intsony ny mpitondra porofo anankiray ihany koa dia ny lazako ny tsy fahaizana sy ny tsy fahatokisantena rehefa amin'ny fotoana toy ireny dia ny fanomanana nyren'ilay slide napotra teo reny ny fitenenana fa hoe Facebook diso ny Facebooknao zany hoe le fitondrantsika zany lefa zatra manao compte fake dia le olona manana ny fahamarinana mitondra n'ilay pirofo ara-darana araka tarehy marika ny ray no disoina zay zany dia fomban'ny olona tsy dia tena mandinika manana lavitra loatra amin'ny fahaizana mitondra sy ny fampiasana n'ireo teknôlôjia ireo satria raha ataoko hoe mpanao gazety hoe matianina ary reny misy journaliste d'investigation amin'ireny manatrika azy reny no mitondra tarehimarika toy ireny dia toy ireny ny valy ataon'ilay mpitondra dia tehiteny amintsika hoe ry vahoaka malagasy vondray mandeha tsika tamin'ny fitondrana izao olona izao tany amin'ny tetezamita vofandrony isika io zao ary tena mioka tanteraka satria ny tsy fahaizana mitondra sy ny oeraoera ary indrindra ny alatra samy hafa araka ny voalaza teo no mitondra tsika dia fanontaniana no apetrako mbola ho vofanontelo ve isika malagasy amin'ny mahafrantsay taratasy azy no anaovan'ny tantely hafadrakotra ny ary-pirenena ka mampahanitra ny malagasy tahaka izao hoy izy ireo ohatra amin'izany ny trafika na Bois de Rose vola amina miliara maro no voalaza ho vidin'ireo andramenana ondrana ntsokosoko ireo izay giaza ny mpitondra sy ireo mpiraitsy kombakomba amin'ny rano fanazavana miteraka iabe dehibe zany ary miteraka tsy fitokisana amin'izay lazainy hoe olona miady amin'ny trafika indiany Rajoely tsy miady amin'ny trafika izy tompoko fa anisany nanamora ny trafika na Bois de Rose teto Madagasikara tamin'ny fotoanany transition nalaza eran-tany afa baraky Madagasikara akoatran'ireny le CVO reny tapabolana ianao ny tonga teto aminao ny Covid dia laza mahita fanafodina Covid ianao dia vitahanao Afrika Ray Manontolo tondra boina nakaty reo ataontsika hoe firenena maro akan'le fanafody fanafody mbola tsy nisy modèle expérimental nanapirofona fa tena fanafodina Covid akory afa baraky Madagasikara amin'izany ka izay ny tenenanay hoe ninona filazandiay an'ny Rajoel nationalité française izy zao naturalisé izy zao zany no mitondra antsika gasy
zany no mitondra tsiagasy amizao ary anisan'ny mpanamora ny trafika teto Madagasikara izy hatramin'ireny transition reny makaty tompoko. Verimaina ny ezaka nataon'ny ray aman-dreny malagasy nitolona ho an'ny tanindrazana fahiny raha toka vazaha taratasy no mitondra ny Madagasikara. Dikan'izany zany mampisaraka malagasy misy zany izy. Eto na mandeha ny Dego anao mandeha ny Tuliara de malagasy anao. Fa sisan'izany hoe misy gasy tanindrazana zany eto, misy gasy merina. Zany ve do filoham-pirenena malagasy zany raha tena malagasy izy. Naseho teo zany fa tsy gasy izy fa vazaha. Faharoa, tena magnambany gasy misy izy 50 km miala ny Tananarivo fotony eo izy e miasa alohan'izany nationalitéko zany. Dikan'izany sy gasy zany e mosa 50 km Tananarivo nefa zerevinareo tamin'ireny tamin'ny Pôly TV reny fa mahafantatra daholo ny malagasy manontolo hoe magnara-baovao ny malagasy manontolo fa nationalité vazaha zany izy. Magnambany gasy zany izy 50 km Tananarivo fotsiny. Fahatelo, teny ety ny zavatra napalahelo. Ny teneny teo ny ray aman-dreny sika nitolony tamin'ny 47, Raseta, Ravoangy, Rabemananjary, Ralaimon, fa nangatako amin'ny vazaha ony ireo olo reo taratasy hoe fa ho atao nationalité vazaha daholo ny malagasy manontolo. Zany tena fagnambanina etolony nataony reno ray aman-dreny sika tamin'ny 47 reny. Ireny tolony fa hoe tokony ho malagasy indépendant nefa ony dia nangataka ho nationalité vazaha. Araka izany, isy ny etsika atao hitambarany rehetra hitadiavana vahaolana manoloanareo trangy ireo hoy ny ao anivon'ny RMDM niaro ny tanindrazana tsy ho azony vahiny no tanjona. Azafady ka mbola isy teny rapitso hoe c'est ici la France. Eto Madagasikara izy teny an'izany ka raha fa tsy arovantsika tanindrazantsika ty ny frantsay ny teny an'izany eto ary efa izy io ataony rajoelo lalana misy sokatra ho any frantsay io ataony rajoelo zahay tompoko dia miteny aminareo mpitandro filaminana zay mbola malagasy maty ho an'ny tanindrazanay zahay zay ny hiram-pirenenay maty ho an'ny tanindrazanay ka na 2 centimetatra na 8 centimetatra lalana ihany eto Madagasikara tokony manaja an'izany ny rehetra ary tsy misy lalana remetarina koa ne eto e raha tsy filoha ihany no manametatra lalana zany hay ty lalana ty azo metarina ka 4 centimetatra zany vao tokony ho akatoavina ny lalana ndre mato filoha 4 centimetatra vao lalana tokony akatoavina fa ny fantatray ny lalana natao akatoavina ary tsy misy olona ambony lalana na iza na iza. Miantony rehetra ivondrona ka samy andray ny andraikitra tandrefy azy avy ny tsirairay avy ny RMDM tsy ekena ny tsy fanaran-dalàna ary tokony hiatra araka ny tokony izy ihany koa ny lalàna eto amintsika hialana amin'ny krizy sy ny korontana mety hitranga indrindra amin'izao fotoana manakaiky fividianana izao. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy iza fandrematora mahenina Ranaivo Bruno zay filohan'ny komity miaro ny soiombonana ary isany miaro ny fanatanterahana ny ireo sary roana tetezamita isany nandeha entsika volana vitsy lasa izay miarabanao tonga soa ato anatiny fampalalam-baovao kolo amin'ity alina ity miazakazaka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ary isany nankatoavy ny filakevitra ny gouvernemanta farany teo ny daty araka ny tolo-kevitra avy amin'ny senina na tanterahana ny fividianana filohan'ny pirenena eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara reny ihany koa isany efa nandrotra ka ny volany ao anatin'ny basket fond ny mpiara-miombonantoka isan'izany ny vondrona Europiana sy ny eo anivor zareo frantsay moa zany tsy mbola ampy ve reny fepetra samy hafa reny anatanterahana ny fividianana araka ny tokony izy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ya misotranao Yves Richard nanasa tamin'ity andro takariva ity ary dia makasitraka indrindra nareo ato amin'ny Kolo TV. Narak'izay moa dia ny fanontaniana napetraka ao dia ny hoe ampy ve ireo fepetra izay nentina anatanterahana ny fividianana amin'ny 6 novambra ho avy izao dia zahay aloha dia tsy afa-po velively satria raha diniantsika ny toe-javatra izay efa nisy ananomboka tamin'ny fotoana nametrahana ny nipetrahany toy ny filoha ankehitriny Perinasa Andry Nirina Rajoelina ny tantana ny fitondram-panjakana
dia nanitsikitsika lalandava sika isa-taona ny zareo vondrona mpamatsy volatsika mpiara-miasa amitsika miara-miombonantoka fa misy an'ireo fepetra zay tokony asiana fantsina na asiana fandiniana manokana mba hiatrehana ny fifidianana hoavy any amin'ny 320 hatramin'ny masonandroandroany efany a dia tsy nisy mihitsy ny fizahana an'ireo fantsina na fizahavana momba ny recommandation zay nataondry zareo reo fa dia nanondro datiny ny efarany a nametraka ny senia zay tokony ranomarina tokony gouvernement aloha ny nakatoa vo nalefa tany amin'ny ACC lefa avy eo mba hipetraka nefa dia tsy zay no zatra anany fa dia ambolana vitsivitsy zay efabolana androany vo andro vitsy lasy zay a tamin'ny labiteo no nanikeny fa ho atao amin'ny inona tamin'ireo recommandation narosiny vondrina européenne sy ny mpiara-miombonantoka nanomboka ny taona 2012 no hitanareo tsy tanteraka amin'izao fotoan'izao na iray aza dia tsy nisy no jereny a tsy nisy no raharainy a fa dia zay ataony eritseriny nataony a mandrakitiany androany zao ary dia tonga tiany fotoana nefany a tsy maintsy hiatrehana ny fifidianana manaraka dia toy le manjaitra lobaka ihany io namanaiva zairinao a amin'ny refinao a ny zavatra rehetra zay tianao hotafina dia terenao hoe tsy maintsy iny ny lalana ombana dia nareo olona rehetrarehetra zay nangataka mba fantsina sy fizahavana manokana momba n'ireo fepetra isan-karazany zay tsy nahafapoa dia niterenao fotsiny zany hoe alefasony basket foot fa tsy mijery an'izany tsika fa tonga dia fa fifidianana zany zao ny resaka amin'ny 7 novambra manomboka amin'ny 17 ny volana o ny fandatsahana filatsahako fidiana dia zay mirotsaka mando caution 200 millions d'ariary na 1 milliard FMG ny zay vonina ilatsaka aintsana zany zay tsy vonina am'izay fepetra zay a fa dia tsy ny manan-kevitra tsony fa manam-bola zany no atao zay atafavoaka azy a dia aintsana daholo zay olona mpifanandrana rehetrarehetra manoloana an'izay zavatra zay manahoana mahakasika ny lalam-pividianana sy ny fandrafetana ny lisy-pividianana zay rahantsika mahita ny zava-misy amin'ny fomba hitondrany senira ny fandrafetana ny lisy-pividianana azy aloha amin'izao fotoan'izao maro ny antoko politika amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa ny efa mitondra tsikera manoloan'izay manahoana ny fahitanareo an'io zay manokana atao anatin'ny kaimesi miaraka amin'ny vondrona panorama dia nanana 601 article zay tokony hoentina antsina ny lalam-pifidianana hoavy nandritra ny 7 nanomboka tamin'ny 20 ny tena nanomboanay nametraka an'izay nanay kaimesi aloha zany sy nijoroany ny vondrona panorama dia nanomboka tany amin'ny 20 zay nanomboka napakapeo hoe jereo io resaka lalam-pifidianana io jereo io fa tsy mety zao zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia rehefa nanentsy tadiny moa ny fitenenana ny fitonam-panjakana dia tsy maintsy nitady hevitra ny olombelona ialana amin'ny mety ady saritaka mety hitranga eto namelona mandritra na oriana ny fifidianana zay zany dia hoe matsinjo fa raha izao lalan-tsaina hitondrana ny lalam-pifidianana fifidianana zao dia mahitsy ny lalantsika ho any amin'ny fifandonana na mialoha io na mandritra na oriana fifidianana andriamatorana Bruno raha ny ataontsika hoe valiteny navoaka ny nataon'ny filohan'ny pirenena nandritra ny fandarana manokana ny alady lasa teo aloha tsy emitra ny filoha raha reny valiteny reny efa misy ihany koa ny tolo-dalàna mahakasika ny ikitiana ny code de la nationalité zay isan'ny mahavoasaringotra azy amin'izao fotoan'izao ny fahaverezany zoam-pirenena malagasy moa zany ny tena isan'ny olana fa tsy ny hoe fizakany ny zoam-pirenena frantsay araka ny 9/7 ny lalam-pandrenany zay manaka anazy tsy rotsaka hivofidiana filoham-pirenena itsony amin'ity fividianana manaraka ity manahoana ny fahitanareo an'izay mety isan'ny tarika savorivory eto amin'ny firenena ihany koa ve ny momba n'ity tena akaiky dia akaiky mihitsy tena tongotra ohatry ny oritsaka raha ny zavatra zay mitranga nandritra ny lahadiny nakaty dia tena fa aombavany rehetrarehetra na ny heverinao tsy mikasika resaka politika loatra raha dia tafajoboka ao anatin'ilay izy satria raha diniantsika ny zavatra zay ny valiteny rehetra nataon'ny filoha nandritra n'io fandaharana io dia tena à côté de la plaque ny fitenenana tsy nisy nasiny resaka tena mazava
ny fomba famaliny azy fa niodikodonany le famalin'le fanontaniana ary zany toejavatra zany nefa de karazany ohatrany hoe bomba milevina ihany a hoan'ny fifidianana ny fotoana mandroso a tsy maintsy mandeha ny fandatsahana filatsahany kofidiana am 23 oa kanefany a ianao a tsy mitondra fanazavana ianao tsy mametraka ininona mba ialana sy anaovana alasaritaka de manao valipitolo sy boraingina fotsiny eo anatrehan'ireny resaka anaristreny fanontaniana napetraka mivoaka malagasy eny ireny fa ny mpanao gazety no nareo mpanao gazety no nametraka azy de nefany a ohatran'ny eritreretina hoe de ohatran'ny resaka ry zareo telo efatra teo ambonin'ny plateau fotsiny le resaka fa tsy resaky ny avany amin'ny vahoaka no amalino manaprofo ve reny Andriamatorana F Bruno fa hatreto aloha ny filoham-pirenena malagasy de mbola tombotsoa manokana raha izay fikasana ikitika ny lalàna momba ny code de la nationalité zay ary reny ihany koa ny fanazavana netiny makasika an'izay fahaverezany zoam-pirenena malagasy reny mbola ny tombotsoa manokana ve aloha zany no isan'ny arovany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ary zay ihany koa ny azakazahany ao anatiny reny fanokevitra samihafa reny na dia ataontsika hoe miaro ny tsy azo arovana ihany ary ny filoham-pirenena raha reny valiteny raha samihafa reny no siteny tena défendre l'indéfendable ozy izy ny fitenenana fa de ataona moa fa reny nefa navaliny reny le mpitolo fotsiny a dia zay ametraka am'le izy fa hoe tsy lalan-tsaina hitondrana fitoniana eto amin'ny firenena ny famaly tahaka an'ireny fa dia efa reny moa no nataony a ieniny zao tontolo zao ane reo PTF eto amintsika reo ane ka manara-maso ny zavatra zay mitsanga sy lazainy eto amin'ity fireneny ity ary de tonga mitatitra an'izany any velany any zay manokana zay ato amin'ny apôgénie dia misy ny apôgénie any andafy any any andafin-dranomasina any zay mifandray aminay ary mifandray ihany konko am'ireo firenena rehetra zay mpiara-miombona antoko amin'ity fireneny ity ka zay eto toerana koa nefany a de manao zay afakay mifanandrify am'izay zavatra zay a mampifandray ny hevitra zay hoe zao ny antony anaovana an'izao zavatra zao ary zao ny zavatra tsy maintsy takina mba hatongavantsika amin'ny fitoniana iatrehana an'izany fifidianana zany raha ho atao tokoa zany ka misy raha ve ny ataontsika hoe fifandresen-dahatra na dingana samihafa raisinareo mety hoe iarahana am'ireo antoko politika samihafa na ny ataontsika hoe fandresen-dahatra amin'ny PTF ihany koa nareo vondrikery samihafa ao anatin'izay manoloana izay fisina fikasana iroso amin'ny fividianana borotolo andray fanapahan-kevitra ataontsika hoe na eo aza zay fandikan-dalàna samihafa zay mety misy ve zay karazana fifandresen-dahatra samihafa zay amin'izao fotoana izao arak'izay moa zany de hoe le ao anatin'le apôgénie dia nandrafitra ny anangana ny génie na les gouvernements d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères. Dia reo zavatra reo zany no everitsika fa ny hoe baiko lalan-tsaina mitondra anay amin'izao fotoana izao anatin'le izy ka tsy maintsy tokony hananganana ny génie io zany génie io no arorika ny génie dia tsy milatsaka ho fidiana zay olona ho ao anatin'le membre ao anatin'le gouvernement dia ny anjara adidiny sy ny anjara andraikiny zany dia ametraka fifidianana ekeniny rehetra tsy misy sady mangarahara no tsy mitanila zay ny antony hoe tsy milatsaka izy amin'le fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana député ny antony mantsy de ny hoe élection liée no manina raha jerevantsika ny zavatra nitranga teo aloloha tao tamin'ny mandat teo alohan'ity mandat ty dia nanangana zany tamin'izay fotoana zay ny filoha nisy tamin'izany tsy nanana député izy de rehefa tsy nanana député izy de voatery nampiasa malety isaky ny andany lalam-pifidianana anankiray lalàna anankiray zay verina fa saripady de nampisan'ireny laza hoe malety eto seroa ka am'ty de tsy tokony hitsanga intsony zany toejavatra zany ary rika anankiray zany zay napetrakay hoe élection liée miara fidinina ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka de io filoham-pirenena io zany dia manana ny listana solombavam-bahoaka 50 eo zay iray lisitra aminy
ary de misy partage de siège zany ho atao misy kady zay atao plus forest hitondrana ny fizarana isan'ny songadina ao anatin'ny fametrahana ny tygenie ity moa zany raha raikitra ny filoha-pirenena moa zany manendry ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sa manahoana ny fipetraka izay ie ny génie zany anome proposition ny olona anatanteraka ny programme anasa zay lazain'ny génie io fa omeny any prime ministre zany hoe tia ny anaran'olona na ireto ny anaran'olona isafidiananao arak'izay tokony anamle izy fa hanatanteraka ny programme anasa zay voalazany génie dia ny hanana ny apahany ny lalam-pandrenantsika misy am'izao fotoana zao dia hanana ny apahany ny fahefana zay anana ny filoha-pirenena afindrany any amin'ny prime ministre raha lazaina fa prime ministre moa izy fa président de conseil ny teny hitondrana azy conseil de gouvernement fa zany hoe ny prime ministre zany no isan'ny anana fahefana betsaka ao anatiny betsaka ao anatin'le izy ka manahoana ny afahanareo misy karazana moyen de contrôle ave ahafahana ataotsika hoe tsy voana amin'ny fanamby sy ny tanjona napetraka ny prime ministre satria raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ny prime ministre zay napetraka tamin'ny taona 2024 natao hoe consensus tamin'izany fotoana zao ny prime ministre baiko ny filoha-pirenena arahana na dia eo aza ny hitatsika mitarika ny tsy fahatombanana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao raha mipetraka zay trangy zay mety manahoana ny fipetrany ahafahatsika hoe manatratra n'lay fanamby andrasan'ny génie ao anatiny anana plein pouvoir aloha le prime ministre fa efa nafeny no ampelantanany andrana hikarakarana ny fifidianana tsy mihoatra an'izay hikarakarana ny fifidianana ka zay resaka rehetrarehetra manodidina ny fikarakarana ny fifidianana dia ho ampelantanany io prime ministre vaovao io dia zay fomba rehetra natanterahana zay zany dia isy lalàna ho avoaka hifanandrify amin'izay ny génie dia tsy mandrava rafitra républicaine zay misy zavay koa tsy manala ny olombofidy fa manaisotra kosa ny olombotendry dia manolo olombotendry vaovao zany mba ametraka an'le tsy fisiny ny fitanilana mba hatonga ny tsy fisin'ny fitanilana ny ampangarahara ny fifidianana ary koa hoe hoekeniny rehetra ny hovoka-pifidianana ho avy manaraka farany nisy taratasina alefanareo an'ny filohan'ny republika ny asaborotsy lasa teo mialohany nanaovana niny fandarana manokana iny mety manahoana nisy ny aino ihany ve tao anatiny sa manahoana ataona fa de rano natondraka va ganagana izy iny fa de efa misy miaino ve ho ny fitenenana fa de tsisy fianona atao anatin'le izy ny génie apetrako tsara ao anatin'izay resaka fa rehefa tsy ny eny ny filoha-pirenena le génie zany dia ametraka ny rafitra hoe tsy maintsy misy fizaram-paritra vaovao aloha zay misy am'izao fotoana zao raha resitsika ny faritany nefa tsy nitanterahana mihitsy konkoa ny fifidianana faritany raha nisy ny fizarana momba ny resaka commune ny fizaram-paritra momba ny resaka région fizaram-paritra momba ny resaka any amin'ny fokotany sy ny sisa dia isy fanavozana sy fikitiana daholo zay dia tsy maintsy hoarafitsika hifanandrify am'izay zavatra etaeta zay tokony ho takina manoloana zao de zavatra zay misy am'izao fotoana zao ny zavatra ho avoakan'io kasika ny ho an'ny antso mba ataonay ho an'ny filohan'ny republika ampanetretena toboko andriamanto filoha no iangavianaona indrindra isoroantsika ny mety ady saritaka sy ny korotana mety hitranga eto amin'ity fireneny ty dia miantso anao zahay mandefa nyantso ho anao amin'ny filohanao fa ianao rery ihany no afaka manapaka sy mitondra ny teny farany amin'ny risotsika amin'ity resaka génie ty andao hifanaraka isika tsy hanenjehana olona na iza ny ananganana ny génie tompoko fa hitondrana fitoniana eto amin'ny firenena ary risotsika ampitoniana amin'ny fifidianana zay ho avy manarak'izay ho an'ireo rehetra zay efa milaza ho candidat dia miantso anareo tsiraray avy any koa zay sao de efa vita mialoha re tompoko zao fifidianana zao koa iantsonay ny fanahanareo tsirairay avy mba samy andiny tena mialohan'ny irisotsika amin'ny fifidianana aleoloa aidiniatsika milamina ampitoniana tsara ny fanatanterahana ny fifidianana io fa de miantso anareo zay mba samy andiny tena ka hemitra aloha mba hifandinika isika mikasika ny resaka zay ka de apetraka tsika aloha ny génie andamin-draharaha akasitrany ianao andriamatora mahenina ranaive bruno tamin'izay fanioakevitra izay fanohizantsika ny fampalalamba-vao amin'ity ala ity nitsatra avokoa ny fampianarana teny amin'ny oniversité na Antananarivo androany toy ny fitokoana CSS sampana Antananarivo
manoloana ny fitakina ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taopam-pianarana 8 7 misy amin'ireo mpianatra no tokony hiatrika fanadinana saingy ny verimaina izy ireo noho nyzay fitokonana teny antoeran'izay tamin'ity androanyty Hilary Nasonieny. Mpianatra maro no mbola tonga teny amin'ny université an'Antananarivo androany nanantena ny hianatra na teo aza ny fanambaran'ny CSS ny amin'ny fampitsarana ny fampianarana manoloana ny fitokonana izy ireo. Tsy nisy mpianatra nianatra ankoatra ny FDSP na ny faculté de droit et sciences politiques izay anatin'ny fanadinana teny amin'ny anjerimanontolo androany. Izy ireo izay tsy isa ny voakasiky ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra hatramin'izay raha ny fanazavana. Ireo mpianatra sisa kosa mitaintaina manay sahady ny amin'ny mety sy ny taona fotsy noho ny fisian'ny trangana fitokonana tahaka izao saika ho isa taona raha ny fitarainan'izy ireo. Raha ny eto amin'ny université Antananarivo dia tsy misy angamba aloha ny fampianarana izay ny azoko lazaina hoe tsy misy fampianarana mihitsy izany fa dia niakatra aloha miandry an'izay ho vokany manaraka indray. Eny ny alàna tena trano aloha nianatra dia tonga ety nefa n'izany zao hoe tsisy fampianarana dia mezaka mianatra ohatr'izao mitangonongorona eny ankizy dia mianatra samy manao ny anazy indray aloha. Mba tsisy an'ilay fotoana very satria tamin'ny raha tsy diso tamin'ny eritaona izy hoe fa nisy an'izay fanatahorana ny année blanche tety anivon'ny anjerimanontolo dia voavaha tamin'ny amam-bolana maromaro kely teo nisy 7 volana teo izy teo raha tsy diso dia niverina ihany nefa ny fampianarana avy eo. Dia tsy hainy amin'ity taon'ity hoe tsy mampita an'ilay olana kely mantsy ohatr'izao hoe ny baka mandeha ihany ao anatin'ny akatoko ny fanadinana baccalauréat mihitsy tsika amin'izao fotoana izao itenenana izao nefa ny ety anivon'ny anjerimanontolo mikatona mba ho aiza ary izany le ankizy afaka baka raha ny ety amin'ny anjerimanontolo raha tsy mianatra misisika ihany hoe dia isy vagy anankiroa manaraka indray izany ao hoe tiany izao dia lasa mitombo fotsiny tsy araka intsony izany hoe makaiza marina izany no fampianarana ety amin'izao fotoana izao. Nisy ihany ireo mpampianatra nampanantena ny mpianana fa anohitra ny fampianarana na eo aza ny fitokonana saingy tsy araka izany ny zava-nisy androany. Nilaza ny tsy afaka handray mihitsy ireo mpianatra ny mpampianatra. Ireto mpianatra ireto izay tokony hiatrika fanadinana androany raha ny fanazavana. Androany zao zay tokony hoe hanao examen ao amin'ny aty ambany aty fa noho tonga tety zay vao fantatra hoe tena tsy afaka mandray mihitsy le mpampianatra nefa araka nampanantena an'ilay mpampianatra dia tokony hoe afaka mandray anay foana izy isan'andro dia nefa ny rehefa tonga tety moa zay dia ohatrany hoe tsy araka nylazain'ilay mpampianatra zany ny zava-miseho dia lasa mijanona fotsiny dia lasa tsy maintsy mody aloha zany androany. Arakaraka zay tenenin'ilay mpampianatra dia rehefa miteny ilay mpampianatra hoe amin'izao indray nareo vao manao examen dia miembotra zany le examen tokony ataonay androany. Ny fiantraikan'izany zao lasa examen tokony efa vita loatra satria sy hainao hoe efa vonona anao an'ilay izy dia lasa misy fiantraikany ihany ilay izy satria lasa tokony vita androany nefa miembotra amin'ny fotoana hafa nefa ianao amin'ny fotoana hafa nefa tokony hanao zavatra hafa sy hianatra zavatra hafa. Tsy ahivina fitakina ny andoavana ny heure complémentaire sy ny vacation ho an'ny taom-piampianarana 12 sy 7 no antony fitokonana ny CSS. Ro amin'ny 70 ora no napetraka izy ireo amalina ny fangatahana taorian'ny antso efa imbetsaka ka izao tonga amin'ny fitokonana izao. Ireto farany izay nilazany tsy hiverina andray ny fampianarana raha tsy mivaly ny fitakina. Niditra tamin'ny andro faharoa ny semaine économique de la Emajana ny association économique Madagascar-Japon fotoan'izay namelabelarana sy niadina hevitra momba ny fanatsarana ny sehatra ny rano fisotro sy ny fidiovana eto Madagasikara onona sainy. Fomba maro no azo ifehezana sy hitantanana ny rano mba hamaly ny filana sy aharitra ny fampiasana izany. Arena ny rano any zanak'olombelona sy ireo zava-mananaina rehetra ka tokony hokajiana sy ahasarotiny. Nisy araka izany fifanakalozana trakefa teo amin'ny teknisiana malagasy sy japonais nandritra ny andro faharoa ny semaine économique de la Emaja. Tamin'ity andro an'ity zany dia nisy intervenant anankitelo ny voalohany dia tany Japon izay nanao conférence taminay par Zoom zany dia ny entreprise GPSS Holdings na ataontsika koa hoe mikarakara manokana zany amin'ny resaka hoe énergie renouvelable zany na nazava izy zany mahakasika manokana ny fanaovana zareo ny diversité na ny hoe fomba fanaovana ny énergie renouvelable any Japon izay misy maromaro zany fa tsy mijanona fotsiny amin'ny solaire fa misy ny éolien misy ny géothermal
misy ny hydraulique misy ihany koa ny fanaovana ireny atao hoe fikarakarana reny atao hoe déchet ireny koa. Maro ireo asa sy tetikasa efa tanterahan'ny Japon eto Madagasikara ao anatin'izay fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota izay ary ito hiatrany. Tenisany Monsieur Aratash Tetao Corporation izay nanazava ihany koa ny momba ny resaka construction na fanamboarana rehetrarehetra izay ataon'izy ireo aty Madagasikara. Misy moa zany ny pont misy ihany koa ny lalana, misy ihany koa report ngezabe izay efa nataon'ny Tao Corporation zany hoe le fiara-miasa amin'ny orinasa japonais zany eto Madagasikara izay manohitra ny fampiroboroboana ekonomika atsika eto Madagasikara. Taorinazay moa zany tenisany Madame Voara Kotovelmanantsoa izay nanazava manokana ny momba ny cabinet Manao zany izay anisan'ny membre anay ato amin'ny AEMADRA ihany koa izy dia nanazava manokana ny expertise ny momba ny resaka rano ety Madagasikara izay mamiompana kokoa tamin'ny ataoko hoe développement intégré zany an'izay infrastructure en eau zay zany hoe tsy mahakasika fotsiny hoe resaka rano zany fa tena hoe système intégré zany mba hampiroborobo ara-ekonomika hatrany any Madagasikara. Tanjona amin'ity semaine économique de l'AEMADRA ity ny fanamafisana hatrany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon nanomboka omaly ary tsy hifarana ratsiny zoma izao ity hetsika ity fotoana izay ifampitafandro ireo mpandrara japonais manam-pahaizana sy manan-talenta malagasy eo amin'ny sehatra maro samihafa ka ahitana ny fomba ahafahany rotota miara-miasa izorana mankany amin'ny fampandrosoana maritra. Trangam-piarahamonina namony ainy Rakotosolofo ilay lehilahy nodaroana miaramila teny Avaradoha volana vitsilazy zay araka ny fampitambavao avy amin'ny fianakaviany nalemy vokatry ny vono nahazo azy izy ka izao ny afara tamin'ny fahafatesan'izao izy ireo miantso ny fandraisana andraikitra manoloan'izao famoizana ain'izao ihany koa ireto fianakaviana ireto. Izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena amin'ity alina ity. Ilaratany any hektarany maro no maikilany afo amin'izao fotoana any Grèce ary mpamonjy vona ampolo no nahetsika tsy hitarany afo. Ity afo ity izay hita ao amin'ny toeram-pitsangatsanganany ray. Nanamafy ny minisitra tompony andraikitra fa ho tonga ny antoerana ihany koa ny hafanana mihoatra ny tokony ho izy sy manomboka raha mpitso araka ny vinavina ka tokony ho mailo ireo mponina. Mbola miaina ao anatin'ny firehetana hatrany Grèce amin'izao fotoana izao. Mpamono afo anjatono maro no nahetsika nanomboka omaly izay mitohy tamin'ity androany ity ho fifehezana ny afo. Efa ho 3 andro izao raha nifantatra no nahitana tranga firehetana ity tany antoerana ao amin'ny ala any amin'ny ilana andrefany Atena sy ao amin'ny Lenosy izay fitsidihan'ny mpizantany any Rhodes no misy ity tranga firehetana ity araka ny fanazavana. Samy mandray anjara amin'ny famonoana ny afo avokoa ny mpamono afo na vavy na lahy amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana izay nataon'ny ministra misahana ny fiovaovan'ny ny toetrandro sy ny fiarovana ny sivily. Andro amanala no anaovan'ireo mpamono afo ny asa ankehitriny ary hita fa manano sarotra niteraka izany asan'izy ireo izany noho ny fisian'ny rivotra mahery vaika anatoerana izay mihoatra ny 80 kilometatra isan'ora. Raha ny fantatra ho tonga any Grèce ihany koa ny hafanana be loatra izay efa mahazo ny firenena hafa amin'izao fotoana izao manomboka ny andron'ny rapitso ka nanainga ny rehetra hitandrana indrindra fa ireo mponina ny manam-pahefana anatoerana. Ny angavy ny rehetra ihany koa izy mba anohy ny ezaka ataon'ny mpamono afo amin'ny alalan'ny fitandremana tsara izay ny fanazavana ny tompony andraikitra hatrany. Miezaka manampy ireo mpamonjy vona sy ny mpamono afo araka izany ireo mponina ao antoerana amin'ny famonona ity afo miredareda ity. Izay ihany koa no hoentina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahana hatrany ny fanarano izany hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny rapitso indray ary tompo klasy tompo vavelo batompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivava. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.